katrokany amin'ny valorariva tokony lasa toko vavy manatra ny araba tonga indray amin'ny fotoanan'ny fanolorantsika dia ny fotoanan'ny fampalalama vao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv manasanao anaraka izany hatramin'ny farany akon'ny fifidianana izay nitanterahana farany teo ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana eo ihany koa ny zavantranga tany feno arivo atsinanana tany dia ny finanan'ny ponina tany an-toerana ny azan-dranomasina voapozina no isan'ny hoentina amintsika mitritakariva ity eny ampelantanan'ny fitsarana malo tena misanan'ny fividianana no avin'ny Madagasikara raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Laurent Ramarson napikambana eo anivon'ny VPM MMM ity fitsarana ity tokoa mantsy no andrasan'ny vahoaka hitondra fanovana amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna manan-kery ho hiatrany ny fanazavana ity mpanao politika ity. Ao anaty fotoam-pitsarana tanteraka mikany eo anivon'ny fitsarana manokana misana amin'ny fifidianana na ny CES raha tamin'ity androany ity. Misy kosa nefa ireo fitoriana mangataka fanesorana kandida raha ny fanazavana voaray. Ho an'ny vondrona toko VPM MMM izay nanohana ny kandida ajo Andriana Narvelo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha dia manantena izy ireo fa handray fanapa-kevitra manaraka ny lalàna manan-kery ireo mpikambana eo anivon'ny CES ary hanana ny fahaleovantenany tanteraka. Ny andrasana aminy zany dia ny hoe ampiatra ny lalàna izay lalàna rozena vao hoe maneritreretina ihany matolona an'iny eritreretina vao hoe ifanandrifia amin'ny aradrariny ifanandrifia amin'ny tokony hoisy ary faharoa mba tsisy iahy mipetraka ho an'ny pirenena sy fanomboka Madagasikara amin'izay mety tsy fahatomanana isy eo amin'ny fomba hoentin-dry zareo tsara ny voka-pifidianana tamin'ny dingana voalohany iny. Raha tsy olona dia ny hoe mahatoky zany ny olona amin'ny fotoan'izao ny hoe izy tsara ampahendrena sy ara-dalàna ny CES. Reo temboreo raha no manontena manokana izay nanohana ny kandida azo Andriana Narvelo dia nisany vosina tamin'ny fampielezan-kevitra iny ary nentina nandraisana lahatra ny olona dia ny hoe satria faraisin-dahatra lala leo azo Andriana Narvelo zay natosena momana azy dia ny hoe ny fanovana zay tika atao tsy andrasana amin'ny heritaona na amin'ny taona na afaka volana vitsivitsy mampiarana fa tokony tonga dia mpiarana dia zao na entao fanaovana an'iletsona hoe fampielezan-kevitra azy sy fandraisin-dahatra dia fa tokony samy anaja ny lalàna manan-kery. Io lalàna eo anie marina ihany fa tsika ihany no mifidy azy tao anatin'ny fitezan'ity io tsika namoaka azy ka tenaina zany fa rehefa tsara ny CES dia tsara araka ny lalàna manan-kery. Fa ao anatin'izay fanaran-dalàna izay ihany dia nampatsiahy Andriamatoa Laurent Ramarson fa ny fanatsarana ny fifidianana no isan'ny fanambiny takiana fanovana teto amin'ny firenena. Miverina zany fa ity fifidianana ity dia mba kendrena amin'ny tena mitoraka ity manomboka zao mba hitaratra marina ilay tena safidim-bahoaka amin'ny hoe iza ny tia ny hitory ny tany sy ny firenena hitory azy mandriky ny efa-taona manaraka amin'ny tapam-boalohany amin'izao repoblika fahaefatra zao ka hitaratra amin'izay zany hoe fifidianana marina zany izy hitaratra marina safidim-bahoaka ary angarahara na eo amin'ny fomba fifidianana na ary-makendrena anasan'ny daholobe anjara ka rehefa mety olo-pirenena dia tsy hoveryzo na tsy hoverizanjo ohatra ny tandry lasa zay fa mba anina ny apakany misafidiny. Andrasana izany ny didim-pitsarana izay avoaka ny fitsarana manokana misana fifidianana izay tokony hivoaka melohan'ny faha 7 volana Novambra ho avy izao.